inay mba hitenenanao androany ary aho ka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toeka antsika isika. Aleluia. Iresaka teboka manokana tsika androany. Iresaka tsika ny hoe hiakatra ahoana ny akarana amina fahefana ara-panahy. Averiko fanindroany. Ahoana ny akarana amina fahefana ara-panahy. Rahalasaka nabavy amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia tsy normal raha normal loatra ny fiainanao. Averiko fanindroany. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, olona manana finoana ianao. Tsy normal raha normal ny fiainanao. Tadidio fa ny adinao dia ady tsy normal. Raha ny olona miady zavatra tsotra, rehefa tonga ao aminao ilay izy dia mamay kokoa. Ianao ve tsy madika an'izany? Raha ny olona manana ady normal, ny anao ohatra mihoatra ny zakan'ny loha zany ilay izy. Satria maninona? Tadidio fa mahazanak'Andriamanitra anao dia ny elo ray manontolo ny fahavalonao. Ny devoly rehetra manomboka amin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra, tsisy namanao na ny ray azy. Tsisy na ny ray azy. Kanefa izy ireo dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ny devoly rehetra dia miandry fatratra ny fahapotehanao ary miasa fatratra mba hanapotika anao. Ny zavatra ataony tsy hoe hanapotika anao fotsiny, fa ahatonga ny fiainanao tsy hivoatra. Ahatonga ny fiainanao tsy hay tsara. Milaza aminao andray fanalahidy ianao androany, fa ninonino nataon'ny fahavalo, tsy maintsy mahita vokatra ianao, tsy maintsy mety tsara ny fiainanao. Ataovy amenna mafy be. Amen. Rahalasaka nabavy eo, raha misy afatra tokony hanohon'ny kristianina rehetra dia ty afatra androany ty. Tsy kristianina natao hipetrapetraka ianao ka hiafy lalandava. Ifonako aminao sac de sable amin'ny devoly ianao. Hoe rehefa amela izy dia mamely mafy ianao, dia pastera mampahery aty ambadika hoe courage galahy, lalana mandalo eto ambonin'ny tany zany. Teny ankeno kaikinao tsy zany le izy hoe zay devoly mamely ianao ho mafy ny anjoana azy. Averiko ho mafy ho any anjoana azy. Zaka lasaka nabava mitaiza kristianina mandresy, kristianina mahery, kristianina ahitana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainana. Zany ny ao anatin'ny saiko, zany ny antsoko zany amin'ny fiainana. Zany ny planinantsika raha lasaka nabavy. Aiza dia ianao foana ny ampaherezana. Isaky ny zavatra mitranga, vondray raneny. Isaky ny zavatra mitranga, kapino ane ireny. Normal. Amin'ny olona dia normal hoe kristianina mitondra kitapo efa ela be tsy niova, kiraro efa ela be tsy niova, complet tsy atonina, le chemise le complet amin'io tsy milahatra mihitsy. Amin'ny olona ny alalana kristianina dia hoe olona sahirana. Anao kosa ok zay zany, manomboka eo aminao mba mivoatra zany, miovy zany. Mila manaiky zao tontolo zao, fa zao vaninandro zao zao le vaninandro ny fitahian'Andriamanitra, zao le vaninandro ny voninahitr'Andriamanitra, zao le vaninandro ny famindraka reny. Raha tsy mitranga zao le izy tsy mitranga tsony. Raha tsy ianao ny tahina amin'izao dia izy ndray no tahina manaraka. Le mpanenjika anao foana ve mety ny fiainany, le milaza azy fa tsisy Andriamanitra ve tokony ety ny fiainany, sa le milaza azy hoe misy Andriamanitra ary mahery ny Andriamanitra. Za dia manambara ny anao io ny tsara indrindra amin'ny fiainana, ie tsara ny fiainanao
tsara ny fiainanao, hotahina amin'ny zavatra rehetra nenao, hotahina rabola, hotahina katrano, hotahina rapiara, hotahina amin'ny taranaka, hotahina amin'ny fahasalamana, ninonino ny ahitananao dia manana zavatra tsara. Manana Andriamanitra ako, tsara ny Andriamanitra, feno voninahitra ny Andriamanitra, zanany ako, ka maninona ny tsipozipozy? No! Teneny mafy hoe no e! Tsy mahazo mitsipozipozy aho. Teneny mafy tsy mahazo resy ako. Teneny mafy tsy mahazo mitotongana amin'ny fiainako. Teneny mafy za dia olona hotahina amin'ny zavatra rehetra. Ataovy amenina mafy raha inonao zany. Tsy manaiky. Za kosa aloha tsy manaiky hoe tsika foana ny voa. Haka reny any am-pino hoe dia vao mahazo zavatra tsaka anao dia hoe franc-maçon ery, maçon ta izy. Raha nabavy eo, samy nanamboatra zavatra Andriamanitra sy ny devoly. Andriamanitra rehefa nanamboatra zavatra, paradisa ny namboariny. Devoly rehefa namboatra zavatra, ny elo ny namboariny. Zay manompo ny devoly tsy mety tsara zany ny fiainany, fa zay manompo an'Andriamanitra, paradisa minombontsena azy. Aza miteny amiko hoe mahay manao zavatra tsara ny devoly. Tsy mariny zany. Teneny kely no kaikinao tsy mariny zany hoe. Tsika dia tena mitsodrano anao mihitsy, anana ny fiara tsara, anao kiraro tsara, ho tsara volo, tsy mahamenatra. Voapiny ve dia menatra ianao hoe orala, ilaiko ilay fiara tsara be. Zay. Raha voapiny ve dia hoe tsy mahazo manana zavatra tsara zany. Hafahafa be inona. Mila manana zavatra tsara ianao. Manomboka androany efa miala any an-trano ianao, zavatra tsara anaovana. Zavatra de marque anaovana. Tsy hoe klondondom. Inona ka la marque ty kiraronao ty klom. Ary le pataloha dom. Ary le veste dom. Dia inona zany ianao klondom? Za tena mitsodrano anao, mahatsangana zavatra. Te ahitanao faran'izay mahomby te ahitanao an'izany hoe tsy manana karanesy, tsy manana trosany te ahitanao mba sarinao indray eo amin'ny Tour Eiffel hoe ity zay mianakavy. Ary aza menatra amin'ny fitahian'Andriamanitra. Mba tenenkenao kaikiny hoe aza menatra amin'ny fitahian'Andriamanitra hoe. Zany zavatra zany anefa ka lasaka nabavy dia surnaturel. Ara-panahy ny fiainana. Raha ohatra ka zao fiainana, raha kristianina miaina amin'ny naturel, ifonako aminao, raha karama ny ainanao, dia miomana ianao, fa tsy ahita amin'ny fiainanao ivoatra zany ianao. Tsy mampatahotra an'izay olona amin'ny karama rehetra ahako. Io aloha mihitsy kenao mbola tsisy nampianatra an'izanyko. Fa ho an'izay olona miaina amina karama, tiako ianao mba hanana zavatra hafa. Tsy mahamenatra zany hoe atao miasa dia atao manana orinasa, atao mampidi-bola ihany koa. Satria za resy lahatra fa ny kristianina tokony miasa. Tena tenenkeno kaikinao Mesay ianao hoe manana fiadiram-bola faran'izay tsara ianao. Amen. Rehefa miasa ne ianao, tsisy mibaiko anao hoe ianao tsy mahazo tsy afaka ianao amin'ny lagobe atoandro hoe. Rehefa mba hanao ilay société, za mitsodrano manana société ho anao manokana, fa surnaturel zany. Ny zavatra ho valintsika ianao any dia izao, ahoana na tonga anao kristianina manana fanapahana na hoe manana domination ao amin'ny surnaturel, ao amin'ilay tontolo ara-panahy. Zao vaky ny ten'Andriamanitra, Luka 10:7. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary ny fitopolo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Zany hoe na dia ny tontolo ara-panary
dia nanaiky. Rehefa ny démonia mampitsindraka izy anankiray, tonga reto olona reto dia nanondro miala amin'ny anaran'i Jesosy dia miala. Satria maninona? Na ny démonia dia nanaiky tao amin'ny tontolo ara-panahy. Mba hoenao ane karazan'olona tahaka izany. Jaona 3:15 dia milaza hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary ny renao feo nefa tsy fantatrao izay aviany na dia izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra teraka ny fanahy. Tsarovaka lasak'anabavy fa isika tamintsika nanolo tena ho an'i Jesosy dia nateraka tao amin'ny tontolo ara-panahy. Fa maninona tsika nateraka ao amin'ny tontolo ara-panahy? Satria tian'Andriamanitra tsika tsy hifonksionne eto ambonin'ny tany fotsiny fa hifonksionne koa amin'ny tontolo ara-panahy. Averiko fandroany nateraka tao amin'ny tontolo ara-panahy tsika satria tian'Andriamanitra tsika tsy hifonksionne eto ambonin'ny tany fotsiny fa tian'Andriamanitra tsika hifonksionne ao amin'ny tontolo ara-panahy. Hihetsika ianao amin'ny tontolo ara-panahy, hiteny ianao amin'ny tontolo ara-panahy, hanetsika zavatra ianao amin'ny tontolo ara-panahy. Zany ny planin'Andriamanitra ho aso anao. Ataovy hoe amen amiko zany hoe. Satria tsika nateraka tao amin'ny fanahy dia dikan'izay tsika naturel amintsika zany ny surnaturel. Naturel amintsika ny tontolo ara-panahy. Raha olona mbola tsy nateraka tao amin'ny tontolo ara-panahy ianao, lavitra be aminao zany hoe tontolo ara-panahy zany. Fa rehefa nateraka indray ianao, dikan'io nateraka tao amin'ny fanahy ianao, dikan'izany afaka mihetsika ao amin'ny tontolo ara-panahy isika. Ho hitanao ianao io hoe ianao io karazana olona androaka démonie ianao dia hiala ny démonie. Karazana olona vao hiditra ny efitrano ray ianao dia miova ny atmosfera. Satria mitondra atmosfera ianao ao amin'ny tontolo ara-panahy. Teneno hoe zaza io hoe lasak'anabavy eo, ary tsy hoe mihetsika fotsiny ao isika, fa isika ny tokony manana fahefana sy midomina ao amin'ny tontolo ara-panahy. Teneno hoe isika hoe manam-pahefana ao amin'ny tontolo ara-panahy. Isika no mireprésente an'Andriamanitra, solon-tenan'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ka lasak'anabavy na iza lehanao dia mahita ny fanahinao mifamatitra amin'ny fanahy masina ny devoly. Raha mba hainao ane olona tsy normal ianao e. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra ane isika. Mba tenenkenao kaikinao tsy mitovy amin'ny olona rehetra ane isika. Tsy zany milaza an'izany fa ny Baiboly dia milaza hoe nateraky ny fanahy isika. Tenenkenao kaikinao hoe nateraky ny fanahy tsika hoe. Ny olana lasak'anabavy dia izao, isika ao anatin'ny tontolo ara-nofo. Amintsika ny tontolo ara-nofo tena misy ny voninkazo, misy ny pilipitra, misy ny aipady, misy ny bafle. Tena misy ireo amintsika. Fa raha voaresana tontolo ara-panahy tsika dia amintsika ohatrany tsisy risy ohatrany maniditsidina. Lasak'anabavy manomboka androany tokony ho réel aminao Andriamanitra hoe misy Andriamanitra. Tsy afaka ny androaka devoly ianao raha tsy réel aminao ny devoly. Misy olona miteny amiko, pasteur fa ahoana ianao mandroaka devoly dia mianjera ilay olona sady mikikika be. Satria maninona? Za mialohan'ny androahana devoly dia jereko mihitsy aloha ilay devoly dia hoy izy amantsy azy hoe ianao miala ianao. Tenenkenao kaikinao mila réel aminao ny tontolo ara-panahy hoe. Aoka ho réel aminao ny ran'i Jesosy. Aoka ho réel aminao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Aoka ho réel aminao ny autorité anao, le fahefanao. Aoka ho réel aminao. Ka lasak'anabavy eo, ahoana ny ankatoavan'ny devoly ianao na ianao ary tsy mino ny autorité anao? Mandraoka devoly ianao ohatra matahotahotra ny anaran'i Jesosy. Teny ifonako aminao. Misy olona androaka devoly, le torahana rano, le rano réel aminy. Ny autorité anao mila réel aminao voalohany. Teneno hoe le zavatra ara-panahy hoe mila réel voalohany hoe. Zay mino an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Izy zany tsy hoe maniditsidina hoe non, misy izy. Tenenkenao akaikinao hoe misy izy. Ahoana ny fomba iainanao fitahiny raha tsy hinonao akory hoe misy ny fitahiny?
vokesana fitahina alleloia amen fa tsy zany misy izy misy ny lanitra rehefa misokatra ny lanitra milamintsika manomboka androany ho réel aminao ny surnaturel tenenkenao kaikanao ho réel aminao ny surnaturel hoe